miarabanao manokana raha tonga amin'ity andro pentecoste ity isika fa te hilaza aminao hoe mbola manana plan Andriamanitra hitondratsika lavitra. Mety hitranga zavatra maro fa ny planan'Andriamanitra dia hitondratsika lavitra hatramin'ny farany tany hoy izy. Nefa ny fanalahidy dia ny fanahy masina. Matiako ianao androany raha anakipin'ny masonao. Ny fanahy masina dia tsy mifidy anaram-piangonana, tsy mifidy antoko-pivavahana fa amin'ny nofo rehetra. Apetrao fonao ny tananao dia andaontsika hiaraka ilazy hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay, azahela fatongava taoniny fanahina mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao areto lalandava ao ampoliafo. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Aminay izay manantena mba andreny manantena mba andreny feona. fomara sy manahy Fumarary sy bavangiro sy atrao bavangiro sy atrao. reo te hino fa tsy sa Teino fa tsy sai anehoy ny olatrao. anehoy ny olatrao. Angataka ny pastor Sandraka zafy mandratsika mba hivavaka ho an'ny teny ankehitriny dia andray ny teny isika. Jehovah Andriamanitra renay tsara indrindra, misaotra fananangana anay ianao zanakao ka nitafianao ny herin'ny fanahy izay. Mitenena raha eo manazava indray ny sainay, ny fonay, ny fiainanay. Mila ny teninao izahay fa fantatray fa androany ny fanahinao dia ampahafantatra anay, ampahalala anay, ahafahanay atakatra izay tianao ambara aminay. Mitenena indray amin'ny fiainanay ka hovao ny fiainanay. Eny tokoa androany mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao fa fantatray fa ny fanahy no manendry ny vavany ankehitriny ka hiteny sy hizara ny teninao androany. Ka androany hietry ny nofo, atakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Hietry ny nofo, atakatra ny saina ary hirehitra indray ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fanomerapantsika tsara le avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray izay mivady zay dia mino ny fahagaganao anao. Falintsika tafaraka ary ny fiarahantsika dia ezahana foana hoe tsy hoe fitoam-bavaka mety amin'ny rehetra. Noho izany dia azonao zaraina, azonao partagena, azonao notifiena ny namanao rehetra satria tombo-pahasoavana, fahasoavana ny afaka fahasoavana ho an'ny maro. Andray hafatry tsika androany ary ho antsika izay izova manaraka ny fandarana dia miaraba aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ary miaraba anao tratran'ny Pentecosta 2024 mino izay fa ny fanahin'Andriamanitra ny anangana sy ampahery atsika tsiraray avy. Eo am-piomanana ary dia andrayntsika androany Luka 4:7-7. Luka 24:49 ary aorianan'izay dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ary ny andininy fahavalo. Luka 4:7-7 ary ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo no iarahantsika ndamara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary indro
izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Afaka ny fanondroana hoe ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Asan'ny apôstôly voalohany 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy erany Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Falitsika tafaraka androany raha ohatra ka fitinina ny afatra androany dia izao mahery ianao amin'ny fijerin'Andriamanitra. Amen. Loha hevitra raha ny fijerin'Andriamanitra no dinihana momba anao afatra tsotra mahery ianao amin'ny fijeriny. Amen. Zay rehetra manana fanahy masina dia tsy hoe olona misy fanahy. Zay filazana azy fa olona mahery. Ny zavatra mahafinaritra ranasika anambavy ho antsika tsiraray avy, ny zavatra mahafinaritra dia izao tsy tian'Andriamanitra arefo isika, tsy tian'Andriamanitra hohosa isika. Raha vao miresaka zany tsika hoe kristianina manana ny fanahy masina, ny kristianina manana ny fanahy masina dia olona mahery. Tsy fijeriko zany fa fijerin'Andriamanitra. Hoy izy hoe mitoery eto tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Dia hoy ndray Jesosy Kristy hoe fa azo hery anareo amin'ny ilatsahany fanahy masina ao anatinareo ary ho vavolombeloko eto Jerosalema, erany Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Raha tsorina hoy ho antsika tsiraray avy izay manaraka amin'ny onjam-peo maro samihafa ankehitriny, ho antsika izay mijery televiziona, ho antsika izay manaraka Facebook, tsotra ny teboka voalohany iarahanay mivady amintsika tsiraray avy androany. Mahery ianao. Amen. Manana hery ianao, mahery ianao. Pasteur Sandra. Amen. Mahery zay pasteur. Mahery tsika. Tena marina zany pasteur hoe rehefa isika ndraindray mieritreritra fa hosa isika. Fa marina misy tenen'Andriamanitra hoe tsy fanahosany ao anatsika fa fanahy mahery. Satria tena zay mihitsy ny vision'Andriamanitra. Zay mihitsy ny fomba fijerin'Andriamanitra. Zay le hoe ilaina le hoe misokatra amin'ny masom-panahy. Satria raha ny maso ny nofo dia tsy manan-kery. Fa tena fantatr'Andriamanitra loatra hoe mila hery. Ary ny tena mahafinaritra anaty amin'ny tenan'Andriamanitra teo dia hoy izy hoe ary ho vavolombeloko. Ny fanananao ny hery ny fanahy masina zany dia mahatonga anao ohatrany lasa hoe témoin. Ohatr'izao le eritreretiko amin'ilay témoin. Ianao zany rehefa voatafy an'ilay hery, rehefa manana an'ilay hery, dia indraindray ny fahalalantsika témoin. Ny témoin antsika zao hoe mirehitra rijiry dia mahita fahazavantsika. Misy hery ao, misy hery tonga ao dia lasa misy témoin hoe mazava le izy. Dia hoy izy Jesosy hoe dia ho vavolombeloko ianareo any Jodia, Samaria ary hatrany am-parany tany. Mahavariana, matoa Jesosy ny préciser an'izay sy namarika an'izay dia efa fantany hoe reto apôstôly reto dia tsy nanana eritreritra hoe afaka nianana hery ho tonga hatrany Jodia, afaka hanana hery ho tonga hatrany Samaria ary indrindrindra hanana hery ho tonga hatrany am-parany tany. Fa mifantatra Jesosy hoe avitan'izany ianao ary ianao izay mijery androany ankehitriny, marina ny teny mpanompon'Andriamanitra teo. Anana hery ianao anaovana an'izany sy anefana an'izany. Ho vitanao zany ianao mieritreritra hoe za ve ho tonga hatrany am-parany tany. Za miteny ianao fantatrao ve androany raha mipartager an'ity fotoan'ity ianao dia navita ianao tonga hatrany am-parany tany. Fantatrao ve fa any ivelany misy olona mangetaheta te hanana hery izy dia ianao rehefa mipartager dia nizaran'ilay hery koa ianao. Satria ianao nahazo an'ilay hery dia lasa témoin an'ilay hery ianao dia afaka mizara amin'ny hafa. Afaka makany Jodia, Samaria hatrany am-parany tany. Fa mahafinaritra anahy mihitsy le hoe Andriamanitra ke rehefa mijery antsika dia mahita olona mahery izy. Mahita izy hoe ity olona ity raha tafiako hery indray mandeha dia misy impact. Rehefa tafiako hery dia manana impact hatrany am-parany tany. Goavana ane zany hoe ianao mahitanao kely, ianao mahitanao hoe faible, hoe tena zany olona faible, za ty ve dia zay za ve dia mba inona
vato ray ve de izy fa zao hoe lasaka nabavy ianao ke tsy vato ray zany mihitsy tsy vato ray ny de mba ho aizany ianao fa ianao le fijerin'andriamanitra mihitsy a tiako be mihitsy mieritrehitra hoe andriamanitra zany hoy andriamanitra tsy mety amin'ity olo tya ny marefo tsy mety amin'ity olo tya ny malemy fa izao omeko hery izy ho tafiko hery izy ary ny herinao tena magana de zao ery avy any an-danitra misy zavatra tiako anohizana zavatra tena indritra hoe ny tena magana ane zany de zao hoe ny fomba fijerin'andriamanitra de olona havita zavatra ianao amen raisiko zany eto akaiky indrindreto raisiko aveliko fandroany ny fomba fijerin'andriamanitra raha vao kristianina no resahana raha vao olona mandray fanay masina resahana de ny fomba fijerin'andriamanitra de olona havita zavatra ty amen olona havita ny fanamby rehetra zay tsy maintsy hoatrehany ty olona ty amen aveko fandroany a na inona zany fanamby hoentin'ny fiainana eo aminao fanamby hoentin'ny fiainana mety hoe fihizahn-toetra mafy mety hoe ady mafy maro samihafa andalo de ny alohany anomboan'le ady de efa fantatr'andriamanitra hoe avity ty amen le raiky ty a karazan'le mavita ony lanitra amen no fanay masina ao anatinao tiako be mihitsy lay nytenenten'andriamanitra tsy nomena fanahosa isika fa fana mahery no fana ao anatinao le fana mahery zany de fana anankiray milaza hoe vitatsika io amen efatsika io vitatsika ny otrany io ny zavatra mahafinaritra de izao vavolombelon'andriamanitra tsika dikan'izay zany de izao misy olona tsy havita ny zavatra ho vitanao amen misy olona ho latsaka eo amin'ny zavatra andalovanao fandroany zay mivady de ilaza hoe tsy latsaky zany ianao amen misy olona ho ravy amin'ny zavatra mety andalovanao mitovy ny zavatra andalovana fa ianao tsy ravy ao amen satria nahoana hoy andriamanitra hoe ianao a tafiko hery ianao meko an'le hery ahavitan'le izy ianao meko an'le hery ahefan'le izy ianao a omeko an'le hery iotran'le izy za kory tsika mivady androany tsy milaza hoe ianao tsy hitomany mety hitomany ianao ary tena mety ny tomaninao tena tomany mafy indrindra ny fiarahamonina rehetra mety ny fiarahamonina rehetra mihitsy ary tena eno hoe mitomany ray raha ihaniny mety hoatsony olona ianao hoe bekonetaka bekoneta marivranmaso hoe izy ny anarany hoe ny erikoneta mianakavy reo e olona marivo ranomaso reo e na mety tena hovain'ny olona misy anaranao hoe mafy manjo izy zany ro mafy manjo azy fa zao ny tadidio zao zavatra zao mahery ianao lay ny tena marina ny tena hery no nomen'andriamanitra anao manana an'lay herin'andriamanitra ianao ao anatinao manampy anao manangana anao manosika anao tena tsy takatra ny saina ianao zany ohatry ny tsotsotra ty iverany ifonako a fa mba andehantsika ilaza ny fitenin'ny tanora hoe aza ny akelin'ny fil defa fantatro aza ny akelin'ny fil ny jerena fa nifidoboky ny bafy ianao zany mety kelikely mety hoe tena raha voajerena ianao de fanainsa kely ty ve andeha mba ho aizy ty ve avita inony tia ozy izy ny olo ozy izy tsakako eto ny tenen'ny Goliata vao nahitany i Davida ifonako le tena zelavy ela androany ho tapahako ny lohana zay zany tenen'ny Goliata ho tapahako ny lohana de aveo la ho ataoko sakafo ny voromanidina zany hoe ny fody no ataoko mihinana ny lahy kary hoe tena fody mihitsy hoe tena tahaka ny hoe raha vao jeren'ny Goliata zany hoe tsisy dikany tsisy dikany fa zao ny zavatra adin'ny Goliata le olona mijoro anoloany tsy olotsotra fa olona miaraka amin'ny fanahin'andriamanitra pastor Sandra pasteur tena indraindray a eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay mandaingy tena mifona sako ny teny fa mandaingy zay olona miteny fa nisy taona izy teo amin'ny fiainany tena nisy taona izy tena mety efa natsapa hoe fona resy
natsapy izy teo amin'ny tenany hoe teo amin'ny fiainany hoe kely noho ny hafa tsy havita mihoatra noho ny hafa tsy hatsangan-javatra akory ny farany n'Andriamanitra na teny hoe izy ny manome hery avory arena fa ndraindraina ny olona raha miteny hoe tena za tena tsy mahavita tsony misy olona ndraindray fa rehefa mahita ianao hoe Andriamanitra zany rehefa mijery tsy mahita an'le hoe hoy izy hoe fa ao anatina ny olona mieritreritra fa ho sary ny ampiasany dia tena hoe mahafinaritra hoe rehefa mijery anao Andriamanitra ianao mieritreritra hoe ianao tsinitsininy fa izy mahita hoe hery mahita potentiel na hery izy ao anatinao hoe ty tafiako hery fa zao koa nefa na tsy ary an'le bafla sy le fil kely teo pasteur raha ohatra zany ka tsy branché tsy mifikitra tsy connecté tsy haiko hoe ahoana ny tenenana izy raha tsy connecté sy branché amin'le source ianao dia tena marina tokoa tsisy bafina mirehatra zany io tsisy bafina maneho feo zany io tsisy témoin io hoe misy ve ko maninona tsy manao hoe 1 2 ny alalantsika fa mandeha le izy connecté le olona le izy zany mifona tsy maintsy connecté amin'ny fanahy masina ianao hoe tsy maintsy satria ino no ao anatinao le source an'le herinao ary mino koa fa na ny mpijery rehetra sy mpiaino rehetra dia mazava le tsara satria ty tapany faharoa amin'ny avatra ty dia milaza zavatra tsotra hoe ny olona connecté amin'ny hery dia olona avita zavatra tahaka tsotra be mihitsy na manana ny telefônina tsara indrindraka ianao ataoko hoe iPhone 11 zao no mivoaka dia ny anao zany ataoko hoe fa tsy iPhone 11 ianao fa ny anao 24 fa izao aza asiana puce ao anatiny fa machine calculé vitan'io dia tahaka zany koa tsika tsy raha ray avy raha vao tsy connecté amin'ilay tena herintsika zany dia lasa mitovy amin'ny olona rehetra ny différence atsika ny manavaka atsika amin'izao tontolo zao dia le herin'Andriamanitra ao anatsika dia mifanahy masina lay manome hery atsika zao ny zavatra naiko teneniko teo hoe te-hampahery atsika tsiraray avy zay mivady ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao mpanangana olona mahery amen le fanahin'Andriamanitra ao anatinao mamadika olona tsy izy mihitsy olona tena ilaina amen ilaina le fanahin'Andriamanitra ao anatinao mahatonga anao na miatrika fanamby-goavana azy misy lehilahy anakay izay tsika moa mba men'Andriamanitra fahasoavana mba hoe jery paraboly reny dia tonga lehilahy anankiray tamina tanàna anankiray dia hoy ilay lehilahy nahita conteneur be teo izy dia hoy ilay lehilahy hoe ty conteneur ty 10 place fa ty conteneur zany hitanao le hoentina camion be reny dia le feno entana reny ao anatiny dia hoy ilay lehilahy hoe ty conteneur ty 10 place fa raha mety ny ampiasaina ty conteneur ty dia andao aloha ty conteneur ty dia afindry ry akaiky ny ritrano ry dia hoy le tompon'le trano sady tompon'le conteneur ahoana ny afahantsika mamindranyio ao hoe ianao koa aza be resaka ianao ve dia vita mindran'io ao dia hoy le lehilahy vitako mamindran'io makerika dia meme be le vehivavy ahoana kozy izy aza mampiresaka dia hoy le lehilahy ho hitanao eo arozy izy fa izao ho tafafindratsika eriry ao dia me le olona aiza nahitantsika olona afiriny avazakany eo tsotra be le lehilahy namoaka lakile avy eny aposika izy lakilena inona gaga be ngamba ianao hoe lakilena inona ka le lehilahy kay tsy niteny hoe izy nibata azy fa lasa le lehilahy naka engin de chantier lakilena engin teny amin'ny teny le caterpillar be reny dia nalainy le conteneur dia nafindra ny tsotra be mihitsy nafindra dia tafafindra teo kaikin'le trano dia hoy sisy mantsy le vehivavy ahoana ianao tamin'ny voalohany tsy nino ianao voafindrako le izy dia hoy le vehivavy za aloha tena mifona aminao izy tamin'ny voalohany hoe tsy nino fa ka ianao ke manana an'ity caterpillar be ty raha lasaka nabavy eo ny olona koa mety tsy mino hoe mahery ianao fa ianao manana mihoatra noho ny caterpillar nomen'Andriamanitra anao dia ny fanahy masina olona havita zavatra ianao olona havita zavatra goavana ianao vavolombelon'Andriamanitra ianao fa ny fanalahidy tsotra be connecté amin'ny fanahy masina miankina amin'ny fanahy masina raha tsorina raha lasaka nabavy dia izao ny zavatra ho vitanao sy ny zavatra
hitanga ao aminao ny fanamby hoaranao amin'ny fiainana dia mifamatotra na hoe miankina amin'ny fiankinanao amin'ny fanahy masina f de x fonction taminanao mathématique f entre parenthèse fanahy masina égale infini raha olona nanao mathématique zany ianao f de fanahy masina égale infini tsotra be zany hoantsika tsiraray avy scientifique be tsara soratan'izay nytiana ampilazana zaraina amitsika tsiraray avy amin'ity andro pentecoste ty dia tsotra be olona mahery ianao avita zavatra ianao andalo zavatra be deaibe ianao satria tsy noho ianao ny antony andalovanao zavatra be deaibe fa ny antony andalovanao zavatra be deaibe dia satria hoentin'andriamanitra lavitra be ianao fa niantoka fanahy masina hoy ianao zavy manana hery anaovana an'izany dia hoy aho hoe raha ny herinao dia tsy vita fa satria ianao nomen'andriamanitra ny fanahiny vitanao eo ho tonga lavitra ianao ho vavy olombelony ny tompo ianao tsy noho ianao fa noho ny fanahy masina ivavaka tsika kehitriny minao fa maherintsika tsiraray avy ary fanahy masina io tsy mifidy eo anara-piangonana hoe tena fiangonany finoana zao tena fanahy masinista be mihitsy tsy resaka anara-piangonana io fa raha vao nandray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ianao dia mandray ny herin'ny fanahy masina raha ho ianao hoe fanahy masinao midira atao anatoko ivavaka izay mivady ankehitriny daotsika ivavaka ho amin'ny mpiaino sy ny bijery ary ny mpanaraka zao mivavaka ataonao androany tenenao fanahy masinao manaiky ho fenonao homehery fa kay ny fiainako mila ny herinao mangataka pasteur Sandra meo amin'ny tanana andoatsika araka ivavaka ho amin'ny olona rehetra na avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy tsika tsy andriamanitra zany tsy mangataka amin'ny hoe avy aizy ianao fa izao mila ny fanahy masina ave ianao fa izy te hamery ianao te hanampy ianao ataotsika ivavaka tao fanahy masinao milanao zay tena mila ny herinao mila ny fiasanao mahery vaika eo amin'ny fiainanay vontosy ny olona tsiraray avy ninina mbola hoatrehany ninina mety heveriny famakely sy nanamavon'ny olona azy ampatsiahivo azy androany fanahy masina satria ianao ny afaka ampatsiaro azy azany ianao rery ihany ny afaka metraka an'izany ao anatiny hoe manana hery lehibe ianao manana solika lehibe ianao manana hery ianao androsondray afahany atsangan zavatra afahany andeha lavitra misaotra fanahy masina fa herinay ianao aoka ny tsiraray avy ho feno ny fanahy masina aoka ny tsiraray avy ho vonto ny fanahy masina ny fanahy masina ny anolo-tsainanao anolotra hery ianao ioaranao ny tendrombohitra rehetra eo anoloanao ioaranao ireo janatsipika rehetra lefa ny fahavalo andresenao hery andresenao na ireo zay mieritrehitra fa goavana loenao ary satria lehibe mihoatra lavitra ny fanahy masina ao anatinao mihoatra no izao tontolo izao ho marina amin'ny fiainanao amin'ny ankohonanao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy fanahy masina misaotrana manokana zay fa ianao no antoko ny hery ao anatinay noho ianao dia mahavita zavatra zay noho ianao dia misy fitariana manokana amin'ny fiainanay ary izy fandresena tsy afaka ny anananay tsy eritreretanay ho azo akory ary ho azonay noho ianao ho vavy olombelona ny fisinay hoe misy Jesosy ary tsara Jesosy mpandresy Jesosy noho ianao fanahy masina mety mandalo zavatra maro samihafa ny olonao ankehitriny fandroany mampatsiahy azy ireo ianao hoe mahery izy satria manana anao avita izy satria manana anao fanahy masina mivavaka izay ankehitriny niza feno ianao izy zay mandalo ady ampaherezo izy ary ampatsiahivo azy zany fanantenana lehibe zany fa tsy ho resy izy amin'ny fiainana anana fijorona vavy olombelona izy amin'ny fiainana androany na iza fanahy masina mandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana niza androany ilaza hoe Jesosy io atolotra anao ny fiainana
na iza dia fanahy masonao atsangano ny fiainana aoreny ny fiainana ampandreseny izy misaotra fanahy masonao fa ny fanananay anao no antoka lehibe indrindra amin'ny fiainanay ho an'ny hoavinay avita ny azakazaka zay ho any an-danitra zay no ianao fanahy masina misaotra tompo misaotra Jesosy Kristy ho voninahitra Jesosy Kristy reka misaotra ray amen fa zay tafaraka amintsika androany ary tona zay afatray mialohan'ny afarana dia ifarana zao fotoana zao dia te ampatsiary zay hoe mahery ianao miaraka amin'ny fanahy masina connecté amin'ny fanahy masina ianao sarobidy be zay faharoa toano ny asan'Andriamanitra tsy hoe zay mivady tsy mangataka ho anay mivady zay tsy fotoana fangatahana zao fa fotoana kosa itenenanay hoe na iza fiangonanao na iza mpitandrina nomeny tompo anao toano mpitandrina anao toano izy mba hahafahany mivavaka ho anao sy manangana ihany koa ny ara-panahinao atsoa izy dia itenena hoe pastora ino mba misy fahasoavana ino mba misy vola ino mba misy akoho ino misy tomobile ino misy solika ataovy zay afaka atao pastora mba hampandrosona ny ara-pananay fotoana tahaka zao tena ilainan'izany fotoana tena atsoy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra fa sarobidy ny fanomananao mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao dia adininy olona mpanompon'Andriamanitra fa ianao kosa aoka tsy adiny ny mpanompon'Andriamanitra fa ianao mpanoana fanjakan'Andriamanitra ianao le mahatsapa hoe ny antony hitahinana dia mba ahafahako mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ho fitahina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manasanao zay atsoy ny pastoranao atsoy ny moperanao atsoy tsy haiko hoe bishopny ianao apôstôliny ianao profetiny ianao tsy fantatro ihany koa hoe mety hoe rahalany fiantsonao ana azy fa izao tsapanao hoe iny olona iny misy dikany amin'ny ara-panahiko dia hotahiko izy dia hotahinany antsika tsiraray avy tsika zay tariny fanahy manokana ho fitahina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka anomenao fiadanana raha inay zay ny an-danitra mamasina ny raranao tondrana ny fanjakanao atao any sitraponao ety atantaraka ny an-danitra menany sazamatay ary mamelany elokay tahaka ny mamelany zay mileloka taminay